Hita ao anatin'ny tsy fisian'ny lavapiringa manara-penitra izany ao amin'ny tanàna iray dia maro ny aretina izay mety hitranga amin'izany. Dia ao ny poliomyélite izay hoe aretina efa ela dia ela tsy nahitana an'izany intsony izany taty amin'ny firenena mandroso. Eo ihany koa ny aretina maro samihafa, ny aretin-kibo toy ny salmonellose, ny amiba sy ny sisa sy ny sisa. Eo ihany koa ny aretin'ny fitaovam-pisefoana izay hoe misy izany ny karazana mikroba miparitaka eran'io amin'ny alalan'ny fiparitahan'ny tay izany, satria misy ny tsy fahampian'ny gabiné izany. Tokony ho jerevana manokana zany io hoe politikan'ny gabiné io amin'ny fanjakana malagasy. Zavatra tsy sahy tenenina zany ary zavatra izay mahamenatra zany ny miresaka azy, ary eritreretina fa hoe midina ambany zany ny miresaka an'io, kanefa dia tsy adala ny olona aty amin'ny tany mandroso izay hoe manao an'io karazana politika io zany izay hoe jerevana akaiky mihitsy zany ny système d'évacuation ao amin'ny tanàna, jerevana ny cabinet, manana cabinet ve ny isa mbaravarana, isa tokantrano, misy ve ny cabinet publika, madio ve ireo toerana rehetra ireo, satria heverina ohatrany hoe ambany dia ambany zany ny asan'izany hoe mpamafa cabinet izany angamba any amintsika, kanefa dia itoeran'ny filan'ny mponina amin'ny resaka ara-pahasalamana, ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Ara-tsaina dia misy fikorontanan-tsaina betsaka ho an'ny olona iray izay hoe andeha aiza izy izany no andeha anarin'ny malotony. Rehefa tsy misy ny lavapiringa dia tsy maintsy izy izany mitady toerana izay anarian'ny malotony. Ka agagantsika ve no hoe misy tay miparitaka eran'io? Eny hatramin'ny sekoly ary tsy teneniko hoe sekoly taiza, tany taiza no nisy an'izay hoe sekoly publika zany dia misy olona izany izay manao ny malotony ao anatin'io sekoly io. Mampalahelo dia mampalahelo zany, satria ao zany no ahitany ny ataontsika hoe karazana confort angamba zany eny ambony dabilio, ary efa tsy fantany intsony zany ny ataontsika hoe hasiny zany atao hoe fampianarana izany. Izany hoe ny vahoaka zany dia efa tsy misy mpanoro lalana, tsy misy mpiay, efa tsy misy intsony izany ny politika manokana zany atokana ho an'ny vahoaka, izay hoe sationany zany izay teneniko hoe politikan'ny gabiné izay. Sationany izay ahitantsika ny hoe gaboraraka sy ny hoe vahoaka tsy misy mpiay intsony zany ny momba azy, dia efa na ny malotony ara dia ataony any amin'izay toerana rehetra mahaporitra azy. Mahagagantsika ve izany zavatra rehetra izany? Ka dia ny fehiny zany amin'ny zavatra tiako ho tenenina, mirongatra dia mirongatra ny karazana aretina izay hoe ateraky ny loto, satria ny tay izay miparitaka eran'io zany dia misy ihany koa ny mikroba izay avy any amin'ilay olona nitondra azy.